Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny tolotra miavaka sy fiainam-bidy goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magazin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mandritra ty fetiny ndraiky ity tongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fiainam-bidy lehibe hatramin'ny 500 bezao no miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Nisongadiny indray ny fanilehana andraikitra ataon'ny filoham-pirenena amin'ny raharaha fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Ny minisitra sy ireo tompony andraikim-panjakana ambony no tsy mahavita ary madio tanteraka ny filoha raha ny tatitra ilay fandaharana fitoam-bita. Tokony andraisana fepetra ireo manakorotana ny firenena na iza na mpitsara azy izy raha ny baiko ny prime ministre nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly. Fanenjehana ireo mpikambana ao anatin'ny baraon'ny SMM izany raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitsara. Maro ireo zon'olombelona vohitsakitsaka eto Madagasikara raha ny tatitry ny firenena Amerikana momba ny zon'olombelona tamin'ny taona 1994. Mila ezaka lehibe ny fanarenana izany hoy ny fikambanana miaro ny zon'olombelona. Mpianatra ray ny voasambotra, mpitandro ny filaminana ray ny naratra, izay no vokatry ny fampiatsiana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra eny Akatso tamin'ny ity androany ity. Maresaka iraisam-pirenena any États-Unis namoaka fanambarana ny talian'ny FBI teo aloha izay nesoran'ny filoham-pirenena Amerikana tamin'ny toerana vao tsy ela akory izay. Nambarany tamin'izany fa asain'ny filoham-pirenena atsahatra ny fanadidiana mahakasika n'ilay mpanolontsaina teo alohan'ny Donald Trump. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany atsidika aminao ety ampiandohana ihany koa fa manambahiny sampana fampalalam-baovao. Voalohany andraisantsika ny vahiny dia nisongadina indray ny fanilehana andraikitra ataon'ny filoham-pirenena amin'ny raharaha fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Ny minisitra sy ireo tompony andraikim-panjakana ambony tsy mahavita amin'ny feny filaminana ary madio tanteraka ny filoha raha ny tatitra ilay fandaharana fitoam-bita. Fanadiny Lili Rabeata. Madio tanteraka ny filoham-pirenena mahavita ny asany, ny afany tsy mahafeny filaminana sy tsy mahatontosa tsaka sy andavany andraikitra nakinina taminy. Izay raha fitinana ny voalaza ny filoham-pirenena tamin'ny fandaharana fitoam-bita, fandaharana voalaza fa ifandraisany amin'ny vahoaka isan-kerinandro. Ny filaminam-bahoaka teto no niresahana, ny vidianana pejy tamin'ny gazety Antsoratra, ny fampitana ny afatra amin'ny teny malagasy sy teny frantsay. Ny nisongadina tsy nitovy tanteraka ny fomba nampitana ny afatra tamin'ireo teny ireo, na samy ampiasana teny masika aza, tamin'ny teny frantsay no ahitana anarana voatonona. Ny sekretera-panjakana misana ny zandarmaria teo aloha, ny General Paza Didier, sy ny lehibean'ny komandany zandarmaria pirenena Nalamanga teo aloha, ny General Florence Rakotomanina. Aseho mibaribary amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ve araka izany fa ireo tompona andraikim-panjakana ireo ihany no tena tsy nahavita ny asany ary efa nandray ny andraiky ny filoham-pirenena tamin'ny fanoloana azy ireo. Ny filoham-pirenena izay voalaza ny lalampandrenana fa lehibe ny folo alin-dahy. Ireo tompona andraikitra ireo anefa efatra amin'ny taona 414 no teo amin'ny toerany taona nandraisan'ny filoham-pirenena ny fitondrana.
Ny filoham-pirenena ihany koa nandray ny fanapa-kevitra ny ampiakatra ny mari-boninahitra nanan'ireo tompona andraikitra ireo. Ny sekretera mpanjakana misana ny zandarmarie-pirenena teo aloha au général de corps d'armée ary ny commande ny zandarmarie-pirenena teo aloha au général de division. Mibaribary ny fanadiovantena ataon'ny filoha manoloana ireo mpiara-miasa aminy. Ny raharan-tsakabary, ny alatra azovakitrano manerana nosy, ny fakanan-keriny, ny fiparitany ny fitaovam-piadiana amin'ny asa ratsy, olana amin'ny tsy fahafezan'ny mpitandro filaminana ireo raha ny voalaza. Tsy tokony hisy intsony ny fahazarana manafina eloka. Ny zava-misy anefa, ny ataon'ny mpitondra ihany ankehitriny no alain'ny vahoaka tahaka na amin'ny tsy fanajana ny fandriampahalemana na amin'ny fanafenana ny eloka. Ny filoham-pirenena indray ankehitriny no mipetraka ho mpanome hafatra sy manadio ny tenany eo mason'ny rehetra indrindra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tokony andraisana fepetra ireo manakorotana ny firenena na iza raha ny baiko ny Prime Ministre nandritra ny filan-kevitra ny gouvernement taomaly ary nampitsara ary izy dia afaka toriana raha toka mananaroatra fahefana fanenjehana. Ireo mpikambana ao anatin'ny bureau-ny SMM izany raha ny fanazavana azony avy amin'ny mpitsara fanadidina. Ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta dia manome baiko entitra ho an'ireo ministra andray fepetra, entitra ho an'ireo izay manakorotana ny firenena na inona ny asa sahaniny, ary afaka mametraka fitoriana ho an'ireo mpitsara izay mioapefy. Izay no nodiniana omaly nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Ho an'ny mpanara-baovao fiantsiana ho an'ny mpitsara izany, mamaky ady amin'ireo mpikambana ao anatin'ny bureau-ny syndicat tsara eto Madagasikara kosa izany, raha ny fanazavan'ny mpitsara iray nanontaniana. Tokony samy mifanaja amin'ny asany kosa raha ny nambarany minisy mpanjakana misahana ny fiompiana sy ny fambolena raha nanontaniana mikasika iny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta iny. Misy olona karazan'olona ohatr'izay eto amin'ity firenentsika ity hoe tsy azo refesy mandidy fa za na amin'ny 7 alina ary ny andeha hamaky varavaran'ny hopitaly dia mahazo manao fa za zao ny asako. Za tsy mino an'izany hoe misy olona mahazo manao an'izany. Zay ny anitsekena. Fa raha manao ny asany moramora izy andavanandro miditra makary amin'ny tompona andraikitra satria braon'ny olona toeram-piasan'ny olona hopitaly fa tsy arabe dia mandeha amin'izay tompona andraikitra hoe tompoko tia izay hijery sao dia ilay olona migadra ilay mifonja sao dia tsy ao tsisy olana mihitsy fa maninona ny amin'ny vasasany alina ianao mitondra mpanao gazety sy izay olona miaraka aminao andeha ikotaba inona ny ao ambadika sainao amin'izany zay tsy manendrika azy amin'ny mampitsara azy samy mifanaja amin'ny asa eo indrindra mantsy fa minaka tsy samy mifanaja amin'ny asa izy tsika reto ny andeha ho any mbaravarana juge anankiray na mbaravarana braona olona anankiray andehanao forsinao amin'ny baravarana tsy maintsy miditra ao zay ataoko angamba fa efa mihoatra ny zavatra azo kely zany zay le fanontanianareo zay tokoa mety mahatonga ny olona hoe hiady amin'ny magistra fa minona ny ady magistra angatsy malagasy ireo mbola manana olona tsongombola eto amin'ny firenena ireo eritreretin'ny olona fa mozana be tsy nitongilana ireo amin'ny fitsarana ka loha tokoa mba tsy hitongilana fa lasa eritreretin'ny olona fa lasa mivaza zay hoe zay impersalité zay. Raha tsy ahivina, tsy amin'ny maha-mpikambana ao anatin'ny SMM azy no nandehanany Faniry Herinaivo nanao ny visite de contrôle de détenu fa amin'ny maha-substitut ny procureur de la République azy. Raha ny fanazavana, tafiditra ao anatin'ny asa izay sahaniny izany ary nahazo taratasy mazava avy amin'ny lehibeany izy. Ny antony nanaovany ny fitsiriana tsy ara-potoana iny ihany koa no ny fahitany olona maro, ny fivoahan'ny fiaran'ny Claudine Razaimamonjy sy fiara mpitondra marary iray nivoaka ny hopitaly ka niteraka iay ny aminy hoe mbola ao amin'ny hopitaly ve sa tsy ao intsony ilay olona voafonja. Araka izany hoe fitsiriana tsy ara-potoana izany, manana zo hitsirika ireo voafonja ny substitut du procureur na mifiry na mifiry. Fitsiriana vita iray minitra izany raha ela indrindra fa ny mampametra-panontaniana maro dia ny hoe naninona no talata maraina tamin'ny 1:12 ora vao tafiditra tao ireo substitut du procureur raha efa hatramin'ny alatsinainy alina no kasana natanteraka izany izy ireo. Tsy tao ampandriana ve ny marary? Maro ireo zon'olombelona vohitsakitsaka eto Madagasikara raha nitatitry ny firenena Amerikana momba ny zon'olombelona tamin'ny taona 1994. Mila ezaka lehibe ny fanarenana izany ka ilaina ny fanomezana sehatra malalaka ny fikambanana miaro ny zon'olombelona indrindra ny CNIDH ho ny fikambanana miaro ny zon'olombelona. Fanadidina.
Nasika nitatitra ny firenena Amerikana momba ny fanajana ny zon'olombelona teto Madagasikara tamin'ny taona 2014. Nisy fotoana tsy voafehin'ny fitondrana ny mpitandro filaminana raha ny nambaran'ny tatitra. Anisan'ireo olana hafa mahakasika ny zon'olombelona, ny fandatsahana aina tsy manara-dalàna, ny hamafy ny fiainana ny ponja, indraindray mitarika fahafatesana, ary ny tsy fahombiazan'ny fitsarana izay tsy tena mahaleo-tena, ka nitarika fahaelany ny fiandrasana ny fotoam-pitsarana, ny fanavakavahana ataon'ny fiarahamonina sy herisetra mianjady amin'ny vehivavy, ny fampijaliana ankizy sy fampanambadiana zaza tsy ampy-taona, fanavakavahana sy herisetra mianjady amin'ireo manana fahasembanana, ary ny vehivavy manambady vehivavy, ireo lehilahy manambady lehilahy, ireo sady manambady lehilahy no manambady vehivavy, na ny LGBTI, ny fitsaram-bahoaka ary ny fanondranana olona ntsokosoko. Naalana ny fitondrana no nandray fepetra ny anjehana araka ny lalàna, na nasaziana ireo tompon'andraikitra nananaram-pahefana ary mbola olana trano ny tsy matomanota. Ilaina ny fampandehanana ny CNIDH na Commission nationale indépendante des droits de l'homme raha ny nambara ny filohan'ny UNMDH na ny Union nationale malgache pour les droits de l'homme raha Folisiso Antriniala. Napetraka zany io commission manokana amin'ny zon'olombelona io dia ilaina zany ny mampandeha azy phrase aingana, zany hoe tokony mena azy ny hoentimanana, ny fitaovana ary ny fiaramiasa amin'ireo fiarahamonimpirenena izay efa mipetraka teka firenena ampotona maro dia tokony hamafisina ihany koa. Zany hoe tsy tokony atao arabaky teny fotsiny ilay hoe fanekena fampiarana zon'olombelona izay voalaza ao anatin'ny constitution na ny lalam-pandrenana fa tokony iainana, tokony ampiarina ary tokony atao vahanoloan-draharaha ny famerenana amin'ny asiny izany hoe fiarahana zon'olombelona eto amin'ny firenena malagasy. Ilaina ihany koa ny miaro ny zon'ny mpanao gazety raha ny fanazavany hatrany. Tsy kely fa anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fijerenan'ny zon'ny namana mpanao gazety isan-tsokajy satria dia anisan'ny andro iray lehibe eo amin'ny firenena amanaja zon'olombelona izany fijerenan'ny zon'ny mpanao gazety izany. Izany hoe tokony hatsahatra ny fanamorana, ny fanaratsiana, ny fanenjehana sy ny maro samihafa famonoana moa zany dia tsy tokony hitany intsony ka dia ho anay zany dia ezaka lehibe ny tokony atao satria dia misy endrikendrika fotsiny dia efa misy amin'izy ireny voatanany amponja indray dia mampalahelo ny zavatra ohatr'izany. Raha nitatitra ny firenena Amerikana dia isan'ireo endrika fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny songadiny indrindra, ny tsy fahafahan'ny fitondrana miantoka ny fanjakana tan-dalàna izay nitarika kolikoly sy tsy matomanota teo anivon'ny manam-pahefana sy fanararaotana nataon'ny mpitandro filaminana, fitombon'ny faneriterena ny fahalalahany fanehoan-kevitra, ny asa fanaovan-gazety ary ny fivoriana. Ary ny fampiasana zaza tsy ampy-taona, tatitra nandritra ny taona 2014 moa ity navoaka ny firenena Amerikana ity, tsy mbola isan'ny voasokajy ao anatiny ihany koa, noho izany ny raharaha Claudine Razaimamonjy izay nahitana taratra tsy fanarahan-dalàna maro teto amin'ny firenena tamin'ity taona 2014 ity. Mahakasika ny fividianana kosa indray dia ny filan-kevitry ny gouvernement no namoaka ny didim-panjakana mahakasika ny convocation des électeurs izay 7 andro farafahakeliny mialohan'ny daty anatanterahana ny fividianana. Anisan'ny niresahana nandritry ny fokonan-doha ny arahany sy nisy ny mpanao politika izany tamin'ity androany ity etsakilany. Efa misy ny fanangonan-kevitra manoloana ny fanatanterahana ny fividianana manaraka ny 12 jona ho avy izao no anolotra fehin-kevitra amin'ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny fividianana amin'ny Prime Ministre, ny komisiona misahana ny fokonan-doha amin'ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fividianana eto Madagasikara. Fanampanazavana. Matoa natao le fanangonan-kevitra dia ny itovizana fijery aloha zany dia hoe ho atsaraina le lalam-pividianana ny rijana. Teny zany ny fehezana ny fividianana amin'izao fotoana izao dia ny ambaratonga moa zany akanisana amin'izay le tanterahana amin'izao fotoana izao io hoe napetraka ireo le rafitra samy hafa ireo fa ny manapa-kevitra farany dia ny parlemanta ireo zany ny mpanao lalàna eto amintsika ny anteny miran-dolona sy ny anteny miram-pirenena. Araka ny fanambarana teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy izy zany fa Ramatoa Raharsoa Malala Patricia, sekretera général ny KMF Knoe miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao.
be deabe ny resaka amin'izao fotoana izao misy ny fivoriana amin'ny resaka fividianana, misy ny atrikasa na amin'izao fotoana izao io na efa taloha efa be deabe izy ireo a inona ny tena hoe andrasanareo aminareo hoe misehatra anatin'ny tontolon'ny fividianana zay ho ny KMF Noé. Miaraba anareo tompon'andraikitra eto amin'ny Cool TV dia makasitraka amin'ny fanasana. Marobe tokoa ny fivoriana samihafa, ny atrikasa samihafa izay karakaraina amin'izao fotoana izao momba ny fanomanana ny fividianana. Ny andrasanay dia mba atateraka n'ilay fenitra izay indraindrainy maro hoe fividianana madio mangarahara ekeny rehetra. Anisany antoka anankiray lehibe amin'izany ny fahalavorarian'ny lalàna izay hoentina hikarakarana sy hikirakirana ny fanatontosana ny fividianana io. Dia nisy moa izany ny fakakevitra izay nataon'ny ry zareo eo anivon'ny CENI andreo mpisehatra rehetra izay mikarakara miantsoroka ny fividianana na zany fiarahamonim-pirenena na ny fiarahamonina ara-politika na ny mpanao gazety sy ny olon-tsotra marobe. Dia irarianay ary anaovanay antsoavo ny mba andraisana sy andiniana akaiky ny tolo-kevitra izay natolotra ny mpisehatra marobe mba tsy hisy voailika, mba hazava amin'ny rehetra ihany koa hoe ahoana raha misy ny disadisa ohatra mahakasika an'ilay fividianana, amoraina ve ny fahazahoan'ny olom-pirenena mitondra ny fitarainana eny anivon'ny fitsarana amin'izany. Ary indrindra mba ho vote responsable nataon'ny olom-pirenena izany hoe ho foana ilay fanaovan'ny pirotsaka hofidiana ireo kandida zany hoe amin'ny androm-pividianana dia ho zarana zavatra mba hividianana safidy ny olom-pirenena. Andrandrainay zany fa ho voajery akaika ny tolo-kevitra rehetra efa voafenina tolo-kevitra izany rehetrarehetra izany dia mba ho voajery. Mety antoka ny fahadiovan'ny fividianana ve ireo atrikasa sy fivoriana marobe ireo? Ny atrikasa sy fivoriana marobe izay natao dia anisan'ny singa anankiray tsy hoe hiantoka zato isan-jato ny fahadiovan'ny fividianana fa ao ihany koa moa andrandrainy rehetra ihany koa ny fanazavana sy ny fivoizana mangarahara ny teti-bola izay ampiasaina hikirakirana izany fividianana izany. Inona no mety hoe olana tsy mbola andefasana ilay lalàna momba ny fividianana eny anivon'ny anteny miram-pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana izao? Raha ny vaovao azo hatreto dia hoe efa natolotra eny anivon'ny gouvernemanta ny tolo-kevitra momba n'ilay lalàna natsarana ny fividianana. Dia natsangana ihany koa ireo komity fakakevitra ny avy aminay fiarahamonim-pirenena moa izany dia nisy solotenanay nisy ihany koa ny solotena mpanao gazety. Ireo izany no manara-maso an'ilay fizotran'ilay izy ny asa izay atao ministera samihafa amin'ny famolavolana azy. Dina mety iseho raha ohatra ka hoe tsy tafita eny anteny miram-pirenena ity lalàna ity amin'izao fivoriana ara-potoana izao? Ny ahina raha sanatria tsy tafita eny anivon'ny fivorian'ny anteny miram-pirenena amin'izao session ataondry zareo izao ny lalam-pividianana dia efa andrandraintsika efa atenaina aloha izany hoe sanatriaviny vava ve tsy ho tanteraka ny fividianana izay atao any amin'ny faraparan'ny taona 2024 satria raha miditra amin'ny session manaraka ireo solombavam-bahoaka dia mandinika ny teti-bola izy ireo. Raha tsy hoe hiditra hangataka session extraordinaire ireo solombavam-bahoaka andiniana an'izay kanefa tokony ho jerena hoe izay ve no isiany tombontsoa ambonin'ny firenena ho an'ny vahoaka rehetra. Tsy azo adinoina fa volam-bahoaka ihany koa no hanaovana an'ireny fivorian'ny assemblée ireny dia tokony ho jerena hoe ao anatin'izao fahantrana lalina mahazo amin'ny vahoaka izao tokony hiroso amin'izay ve isika fa raha azo atao dia tokony ho enjehina
amin'izao fivoriany zao a raha tena eo tokoa ilay finiavana lay tena hoe volavola anatateraka n'ilay fifidianana marina eto amintsika andraindraina ho tafiditra eny anivon'ny fivorian'ny député ny lalàna. Misy resaka koa zao mandeha momba nyity haute cour de justice ity hoe inona ny tena mbola sakana mety hoe tsy jorony hoe zay hoe sakana tsy jorony dia hoe tsy ampy ve reo olona izay efa tafiditra amin'ny fikambanana io a sy ho rafitra io hoe tsy mahavita ny asany raha tsy hoe tena ampy fiainy tanteraka. Raha ny hita aloha ny tena hoe aiza tokoa lay fampanantenana lay fianianana zay nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'izy nanao fianianana hoe anaja atsakany sy andavany lalam-panorenana ao anatin'izany zany voasoratra ao anaty lalam-panorenana ny fametrahana ny haute cour de justice eto amintsika. Ny mandrafitra azy dia 240 mpikambana ao anatiny. Anisany mbola mety inoana hoe tsy atafatsanganany amin'izao fotoana izao ny tsy fahafenon'ny mpikambana ao anivony HCDDD. Anankiray sisa no tsy mahafeno an'izay izy zay zay tsy iza fa ny filoham-pirenena solon-tena ny filoham-pirenena ihany koa tokony izy no anendry anazy zany dia feno io. Ka eto zany dia manontany zahay amin'ny rehetra hoe iza no tokony tompon'andraikitra hijery akaika anasazy zay olona nanao fianianana ka tsy nahatateraka an'izay fianianana izay anisany hoe afanitsakitsana ihany koa ny lalam-panorenana dia mba tokony ho jerena akaiky mba hisiany antoka ho an'ny daholobe hoe tena tany-tandalàna tokoa Madagasikara fa tsy hoe ny lalàna napetraka fotsiny soratana fa tsy hampiarina. Mazava tsara fa misaotra vahiny teto amin'ny sampana fampalalana vao. Mankasitraka tompoko. Anohizantsika ny vaovao dia mpianatra iray no voasambotra mpitandro ny filaminana iray no naratra izay no vokatry ny fampiantsiana teo mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra teny Ankatso tamin'ity androany ity. Michela Ranarzo. Tokony ho tamin'ny 12 ratoandro androany ny toy indray ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra teny Ankatso. Nanakorontan'ireo mpianatra nanohy ny fampianarana ireo mpitarika ny hetsika ary nitarika azy ireo nivoaka. Raikitra tahaka ny mahazatra ny torabato nataon'ireo mpianatra. Ora vitsivitsy taty aoriana nanomboka nampiasa ny heriny ihany koa ireo mpitandro ny filaminana. Mpitandro ny filaminana iray no voatorabato eo amin'ny masony ary naratra mafy. Mbola nitoy taorian'izay ny fifampiantsiana. Niditra tany amin'ny faritry ny anjerimanontolo ireo mpitandro ny filaminana. Nandeha ny feo ny tamin'ny fisian'ny levée de la franchise universitaire. Barera teto barera izy dia izany hoe eto amin'ny fipetrahan'ny tobilina eto izy. Efa tafiditra ho izy, efa tafiditra mihitsy. Efa sakanana izy dia tonga dia manohy voainy mihitsy ilay vavahady. Misy mino aho fa efa nandalo teremin'ny arena 119 daholo ianareo mahita hoe inona ilay zavatra mitranga tao. Ny zavatra mampalahelo zany dia ilay olon-tsotra izay atao hoe manao ny asany andavanandro mivarotra sy ny sisa zany no manjary victime an'ilay zavatra izay mitranga. Fantatrao ihany koa zany fa nisy naratra ny mpitandro filaminana, nisy naratra ihany koa ny mpianatra dia hotery zany tsy maintsy nisy ny fepetra entitra kokoa zany izay resaka. Zaho mba manontany tena ohatranareo ihany koa tena mpianatra tokoa ve reny fa ilay izy aloha zany dia avy ato anatin'ny enceinte-ny université ilay izy ka tsy fantatro na mpianatra ireny na tsy mpianatra fa zareo ato ngamba na zareo mpianatra indray mety afaka ahafantatra hoe mpianatra ireny na tsy mpianatra. Fotoana vitsy taorian'izay tonga teny an-toerana ny taleny fiadidiana ny université an'Antananarivo ary nanamafy fa tsy nisy izay levée de la franchise universitaire zay hatreto. Raha tsisy franchise levée fa fanarahana tamin'ny za hitanareo niaraka tamin'ny teo hidirana eto fa mampalahelo ihany raha ohatra tsy maintsy mba aseho ihany ane hoe mba misy
filaminana tokony tandrovana raha tsy hoe toraka vato salan'ny ataon'zareo zay foana hoe fanao ny mpianatra toraka vato eo dia mandositra ato anatin'ny université satria ny tany filaminana zany tsy mahazo miditra ato raha tsy misy leviana franchise dia eo ny lalaovany salan'iny zay ny vazaha hoe saka sy ny voalavo ka tsy mety lizy satria dia laleo ilay zavatra simba ary dia mampalahelo ihany zay foana moa milazay ny izaky misy zavatra ohatran'izao hoe zany le ny zavatra tokony hitanga ety amin'ny fampianarana mba rahatonga ambony. Ho an'ireo manodidina ny université tahaka ireo mpivarotra manodidina kosa dia tahaka ny efa mahazatra ny fanelingelenana ateraky ny fitokonana tahaka izao mihidy ary matiantoka ny ankamaroan'izy ireo. Tsaika natao amin'ny grève zao ny tsena tsy mandeha dia efa tiantoka misy foana amin'ilay izy zany moa ny zavatr'olona simba daholo amin'ilay izy. Eny efa mahazatra ihany hoe izy nefa na izany ary fatiantoka misy ihany amin'ilay izy zany ny amin'ilay tanora ny ankizy kely mijaly daholo amin'izao. Ty zany tena mipetraka ety ambany aty dia ny ankizy kely lasa mijaly daholo amin'izao lasa mararary daholo ny ankizy. Mijaly mihitsy mpivarotra fa mijaly voalohany raha hoe misy grève zao dia matetika midy ohatr'izao daholo mpivarotra rehetrarehetra. Izy raha tsy tapitra na raha amorony vao mitapitra dia izay voa daholo indray mpivarotra. Fa isan-taona efa misy foana ety isan-taona dia efa ihena mety mihitsy amin'ilay isan-taona misy ohatr'izao foana. Raha tsy ahivy nanomboka ny alatsinainy teo ny fihetsiketsehan'ireo mpianatra Ankatso ireo. Ny olan'ny connexion internet, ny équipement sy ny resaka araboly isan-karazany no votoatin'ny fihetsiketsehan'izy ireo. Raha ny fantatra, nisy ny fihaonan'ny solotenan'ny mpianatra niaraka tamin'ireo tompona andraikitry ny université sy ny tompona andraikitry ny ministera ny fampianarana ambony. Andrasana ny famahanany olana. Tsy ara-dalàna ny fampidirana ny Fernand Sello mpanao gazety any Lakaka sy ireo rola amponja vojomaika raha ny fanazavan'ny mpahay lalàna iray manjaka hatrany ny mifaritra ny fanaovana antsonjay ataon'ny fanjakana fanadinina rindra Première Manana. Tao aorian'ny fampidirana amponja vojomaika ny mpanao gazety Fernand Sello tany Osy nanatanteraka fanadihadiana ireo akaiky azy. Isan'izany ny fanatonana ny banky anamarinana fa tsy nisy ny opposition na ny déclaration de perte momba ny chèque tamin'ny taona 2024 izay mitetina 4 tapitrisa ariary anenjehana azy. Ankoatra ireo raharaha miisa 7 izay anenjehana azy ihany koa. Fa tsy nahavoaray déclaration de perte sady tsy nahavoaray opposition. Amin'ny vola betsabetsaka salamreto mantsany amin'ny banky raha olona hafa mitondra ny chèque dia manontany manao confirmation par voie téléphonique ny amin'ny BFV na ny banky rehetra zany mampiasa an'izany eran'izao tontolo zao hoe chèque nao marina ve io nao marina ve nampitondra ny chèque io dia miconfirmer le olona zay vao dia bloquer le vola ka eto aho dia somary gagagaga ihany hoe ara-dalàna ve ny famonjana vonjomaika ny Sello sy ireo roa lahy zay avy any Lakaky zay migadra ao amin'ny fonjany Hosy satria raha izao zavatra miseho zao raha tsy mamorona chef de culpation hafa koa iry zareo na ankety hafa koa hitazomana azy maharitra mandrakizay any amponja dia ohatrany fa manomboka mahamenamenatra ihany tsy mahatonga saina ihany ty zavatra sahala amin'ity. Mariana fa resaka fitrandrana tsy ara-dalàna no ny atombohan'io raharaha io. Anisan'ireo voatonotona ao anatin'izany ny tony papan'olalàna ao Osy, ny lehibe an'ny faritra Iorombe, ny ben'ny tanàna Ilakaka ary ny solombavambahoaka raha ny fanazavana. Tsy tantaratra eto amin'ny firenena ny tany tandalàna ary manjakatra ny tsindry sy ny antsonjay ataony ireo tompona andraikitra ambony. Tsy any amin'ny faritra Tsimiany no ahitana izany fa misy eo manerana amin'ny faritra eto Madagasikara. Sy mpandainga ny administrateur civil monsieur le préfet. Averiko sy mpandainga antsika satria tsy tia lainga ty sary ty ka aoky ianao mba hivoaka amin'ny fahanginanao satria sy ny mpitsara rery ihany toy ny procureur ny Hosy ihany ny tenena rehefa manao ny tsy mety sy ny député ny Hosy ihany ny tenenina eto rehefa manao ny tsy mety fa zay manao ny tsy mety rehetra dia tenenina ka mba hialana amin'izay silence radio zay dia manaova fanambarana ianao amin'ny mahasolo teny am-panjakana anao fa tsy tafiditra anatin'ny zavatra mamohehatra sahala amin'ny zavatra miseho Hosy io. Ireo olona reo misy gros bras misy dahalo zay apohevana gendarme avy any Sakarahy zay mbola minia mandika lalàna ka mitodika aminareo lehibe ny force aho indrindrandrindra anao segy indrindrandrindra anao amin'ny commande ny gendarmerie aza vela handoto ny image ny gendarmerie efa tsara zao ireo gendarme ny Sakarahy miapohe dahalo
miapoe mpangalatra kareran'olo miapoe olona mandravafasan'olo satria tsika malagasy manam-pahefana sy olom-boafidy no tafiditra ao anatin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ho ilakaka isan'ny fanontaniana mipetraka amin'ity raharaha ity ny toerana misy ity mpanolontsaina ny praiministra ity inona no antony tsy resany amin'ny lehibe any administrateur civil mba hamahana ny olona fitrandrana any ilakaka inona no mahatonga ny praiministra tsy miditra antsehatra amin'io raharaha io ahiny mpanara-baovao ho sarinady any ity tranga iray ity arak'izany andrasana ny toany toedrarà any osy sy ny marina rehetra momba izany raha tsy ivina misy afito ny raharaha ny enjehana ny Fernand-Sello tafiditra ao anatin'izany ny fanaraota-pahefana ny alatra taratasym-bola ny fanalam-baraka ny fitorohana tsy misy pirofo ny fanaparitahana vaovao tsy marina sy ny fiantsina amin'ny fankahalana na ny incitation à la haine. Efa ela no nijoro ny Centre Régional de Fusion d'Information Maritime izay isan'ny sehatra iray misahana ny fijerenany fivezivezen'ny sambo an-dranomasina voasikajy avokoa ao ireo sambo rehetra manara-dalàna indrindra fa ireo tsy manara-dalàna ny fikarohana ny vaovao fotsiny ihany no sahanin'izy ireo fa tsy misy fanagazana azo atao raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra fanampanazavana. Dia nampidirina anatin'ny exercice koa moa zany misy cas anankiray na scénario anankiray amin'ny resaka cas na cyber-attaque eny an-dranomasina. Ny fandraisantsika aminy moa zany dia misy portail email, misy koa ny chat izay ifandraisana miaraka aminy ifandraisana amin'ny ifampitana vaovao satria ny exercice moa zany dia ny anatsarana ny fifandraisana sy ny fampitana-baovao amin'ny resaka vaovao an-dranomasina zany mba hisorohana sy hanamafisana ny sécurité maritime aty amin'ny région izay misy atsika na koa any amin'ny région amin'izao tontolo izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia telo tapitrisa dolara ny vola ilaina amin'ny fanarenana ny milina izay mamokatra herinaratra eny Ambohimanambola ny tompony andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama efa nisy ny fangatahana famatsim-bola amin'ny fanamboarana ny milina saingy tsy mbola nisy namaly hatramin'izao. Fanadininy Mikael Ramalula. 20 megawatt ny herinaratra banga noho ny fahasimban'ny milina misa efatra izay tokony hamokatra eo amin'ny 9 megawatt eo isan'isany izay miandry fanarenana eny amin'ny centre thermique Ambohimanambola. Na fahaterana na fahasimbana mila fanarenana goavana ireo milina ireo. Telo tapitrisa dolara ny vola ilaina amin'ny fanarenana ireo milina ireo raha ny tombatombana. Saingy mbola andalana kosa ny fanadidina ny vola sy ny orinasa anao ny fanarenana. Ny vola mety ilaina amin'izy io zany 3 millions de dollars eo ny estimation taminanao le plan de passation de marché mety hitombo mety ho latsak'izay fa io tsy maintsy misy étude zay ampanaovina professionnel dia reny processus reny zany mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy misy expertise ho atao indray zany dia miankina amin'izay ny tena lalàna ny hoe ohatrinona marina no ilaina anaovana azy dia ny amin'ny ankamaroany ny zavatra voalaza rehetra ny technicien dia hoe any amin'ny Villebrequin sy ny piston ny machine ireo zany mila afarana mihitsy. Raha natao ny kady 520 megawatt ny herinaratra vokarin'ireo centrale thermique ireo. Etsekilan'izay amin'ity faran'ny volana ity ihany koa no tombanana ho vita ny milina fahaefatra eny amin'ny centrale Mandroseza izay simba ary tokony ameny ny 70 megawatt vokarina eny atoerana. Raha ny fanazavana dia ny pilotage no mbola olana amin'ireo milina ireo. Ny réseau interconnecté Antananarivo dia mandraka ihany zao no mitondra an'izay hoe pilotage zay. Ireo groupe rehetrarehetra miasa ireo zany dia mila an'izay hoe pilotage zay vao afaka miasa. Zay mahatonga ny hoe raha misy varatra milatsaka any Andekaleka na any Atsirabe any Votry na amin'reto groupe reto indraindray dia raha vao milatsaka ny varatra dia tonga dia maty daholo ireo groupe rehetrarehetra ireo. Resaka sécurité zany ohatra antsika any an-trano any hoe raha vao misy court-circuit kely na misy zavatra mifampikasoka fil dia milatsaka ny disjoncteur. Nisy kosa tamin'ity androany ity ny fitsidiana ireo centrale thermique teny Ambohimanambola, nijery ny vahaolana anarenana ireo milina simba sy ny fijerena ny centrale vaovao izay anampy ny famatsiana ny herinaratra eto Andrenivohitra. Ahavahany olana famatsiana ny herinaratra ve izany? Anome fahafampo ireo mpanjifa ihany koa ve izany vahaolana izany? Indrindra fa ireo orinasa vaventy mila herinaratra matanjaka sy maro toerana.
tontolo ny asa kosa indray dia mijanona ambony ny hatrany tany tanora tsy mahazo asa mifanaraka amin'ny fianarana nataony eto Madagasikara antony saika avy any ivelany avokoa ireo olona omeny tompona orinasa lehibe asa ambony fanadiny mianta randrianaivo. Dimy sy ny tanora tonga eo amin'ny tsenany asa isan-taona raha ny antotany azo avy amin'ny ministera ny asa mpanjakana. Roapolo isanjato ny tanora navita fianarana nefa no tsy mahazo asa eto amintsika raha ny antotany teo amin'ny BIT na ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Manana anjara lehibe amin'ny fampivoarana ny toe-karen'ny firenena nefa ny fampananana asa sy ny famoronana orinasa. Hatreto ny fampianarana ny sistema LMD no manampy ny tanora amin'ny fidirana eo amin'ny tontolon'ny asa. Zay no anisan'ny tombontsoa voalohany any LMD sy ny mpampianatra mpikaroka irery no manofana fa misy koa andreo any amin'le efa zatra amin'le asa ary misy atao hoe validation des acquis izany hoe rehefa may an'le fahalalana le mpianatra ka afaka mampiasa azy mampiatra azy any amin'ny orinasa dia misy acquis misy crédit satria amina crédit no ahafahana mandrefy ny fahalalana amin'izao fotoan'izao mirafitra LMD. Raha ny tatitra trany, tsy misy fiarovana ara-tsosialy ary ao anatin'ny sehatra tsy manara-penitra avokoa ny 470 ny asa misy eto Madagasikara. Raha ny ao amin'ny teti-bola-panjakana kosa zara raha misy 4,400 ny teti-bola-panjakana, ny vola tokany fitondram-panjakana ho an'izay asa fikarohana izay. Io no antony sy ny tetika SAPASER na ny projet d'appui à la création d'emplois décents par la recherche izay niarana tamin'ny BIT. Tanjona ny hanamorana ny fampananana asa sy ny famoronana asa. Orinasa goavana izay misy eto amintsika dia matetika raha vao resaka tsika n'ireo le ataontsika hoe cadre supérieur dia manafatra olona avy any ivelany foana. Fa maninona moa no misy eto amintsika ny ataontsika hoe fampianarana ambony nefa tsika voatery manafatra cadre supérieur avy any ivelany foana. Zay zany no anisany nanaovana an'ity plateforme ity. Entreprise zany amin'ny contexte socio-économique iainany ihany koa dia mbola sahirana izy mamorona asa na dia ary anisany hoe moa zany karakaraina amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity adihevitra ity zany ny hoe ahoana ny fomba ifandraisan'ny ny fanofanana sy fampianarana amin'ny ankapobeny amin'ireo le orinasa samihafa miaina ireo zany mba ahafahany mahazo ny hoe ny vokatra fampianarana sy ny fanofanana amin'ny ankapobeny. Faritra fito no anaovana ity tetikasa ity. Tafatsangana tamin'ity andro anty kosa ny plateforme régionale momba ny tetikasa SAPASER. Andro eran-tany ediny amin'ny fankahalana ny fiarahan'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy ny androany. Nisy araka izany ny fiaraha-midinika andatabatra boribory mahakasika izany fanadiny Nathalie Faninina Vana. Efa mahazo vahana eto Madagasikara ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana. Sarotra ho an'ny malagasy nefa ny mandray sy miaina izany. Antony iray izay mbola mahatonga ny herisetra sy ny fankahalana eo amin'ny lafiny ara-moraly na eo amin'ny vatana ihany koa na ny homophobie. Mitaky ary miady ny anajanany zony amin'ny maha-olombelona azy ny homosexuel eto Madagasikara. Hoe aherisitra sy ninasina zany dia zavatra tena fantatra avao koa zany hoe olombelona zay zany hitanao le droits humains hoe maha-olombelona zany hoe tokony ajana ny maha-olombelona amin'olombelona. Dia ny zavatra ataonay koa zany indray koa zany moa zany hoe amin'le fandikirana vakovakoka dia misy ny plaidoyer zany ataonay amin'ny faritra satria zay ataontsika manko ny stabilité politique koa dia ohatra manao plaidoyer zay androany dia miofa mpitondra dia miezaka zay no mandresy lahatra ireny zavatra ireny fa zavatra tiako atsepatsepan'ny mpiainy fotsiny zany hoe atao ny safidiny tsirairay. Satria ny olona voateraka dia efa manana droit manana zo no voateraka dia efa manana zo dia atao zoan'ny anankiray zoan'ny olona zany dia atao koa ny safidiny tsirairay satria ny olona tsirairay dia manana ny safidiny. C'est mon choix et c'est mon droit. Nisy ihany koa fijoroana vavolombelona nataon'ireo homosexuel niarana izay herisetra izay. Anao izy plaideo izy tsy manjary tio izy dia tonga dia mivony izy zareo za. Miara-miasa amin'ny miady amin'ny VIH sida ihany koa ny avy ao amin'ny MSM. Tsika zao ohatra amin'ny fotoana izao dia misy ataontsika hoe nanahana na mety
dia rehefa karan'izay koa izay kaletroa VIH izay mbola ilana mijery tsara ny fanatanterahana an'izay. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa ny MSM amin'ny Masoivo Suisse momba ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Isy araka izany ny fiofanana izay omenareo mpikambana ao amin'ny MSM. Mitetina ray alina euro ny tetipola azo avy amin'ny Masoivo Suisse hoentina hanatanterahana ny tetikasa. No marina androany Ratsehivina ny 10 taona ny MSM. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao izay ahitantsika ny vaovao ara-kolontsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena dia reto misy dokavarotra. Mandritra sy fety indray ity, tongava mitsidika ny magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 10,900 bezao no miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager, ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchaud sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habehany sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika avolenta sy fadadaza Saint-Jean. Toloro fanomezana tsara indrindra ary neny miaraka amin'ny magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna, Saint-Jean Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Jean et Vista. Akory ye! Finaritra raha Andria. Manaony? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara. Za malagasy. 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 Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Lalo spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 fa loka maro be no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 10 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsony Lara Tarby 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ave ohatry mibahana be mihitsy ane zany beky azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanohana, ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala resevera ora misia mba haingakengana kely ianao fa zange mba maiky. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Mpitsabo sy mpanampy mpitsabo miisa 20 avy amin'ny distrika 5 eto amin'ny faritra Analamanga no nahazo fiofanana momba ny fitaovam-pahenoana avy amin'ny CBM fiofanana izay nitanterahana tao amin'ny Loteriana Ambohibao izay farana Rampitso. Fanadina.
Isan'ny sehatra iray misedra olana eo amin'ny fahasalamana ny sehatry ny taovam-pahenona. Manoloana izany indrindra, nanome fiofanana ho an'ny mpitsabo sy mpitsabo-panampy miisa 20 avy amina distrika miisa 5 eto amin'ny faritra Analamanga ny CBM na ny Christian Blinden Mission izay miara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamana, ny Salva na ny sampana loteranina momba ny fahasalamana ary ny Smorl na ny Société Malgache d'ORL. Fiofanana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa maheno raha ny fanazavana. Mandravitra ny tetikasa maheno amin'izao voalohany izao dia fanofanana ireo mpitsabo eny amin'ity fanofanana ity zany ireo mpitsabo eny amin'ny tombom-pahasalamana fotsitra miaraka amin'ny mpitsabo-panampy anankiray. Manarak'izay koa izy fampitaovana ireo hôpitaly lehibe afaka mandray fandidiana ny sofina dia ny eo amin'ny CHU Andohatapenaka, ny etsy amin'ny TPLA Ambohiban dia ny any amin'ny CHU Place Kapary Antsiranana. Dia izy ihany koa ny fanofanana ireo mpanofana zany hoe formation des formateurs ho ana dokotera mifandraika amin'izany. Misy ny faritra isitraka izao fampifanana izao dia ny any amin'ny faritra Diana dia ny amin'ny faritra Vakinankaratra. Amin'izao andiany voalohany izao dia maharitra 3 taona ny tetikasa fa aorianan'izay dia mbola misy koa ny mety mbola hitohy ilay tetikasa. Ny ahafahan'ny mpitsabo sy mpitsabo-panampy mandray an-tanana ny manana fahasahiranana eo amin'ny taovam-pihainona no antony ity fandaharana asa ity. Ny SMORL na Société Malgache d'ORL dia société savante zany hoe fikambanana fiombonan'ireo mpitsabo mpikirakira ny fahasalaman'ny sofina orona ary ny tenda eto Madagasikara. Io fikambanana io dia manana viana ny mba ampandroso ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka ary nahazo fanomezam-pahasoavana manokana ny amin'ny fitsaboana orona sofina tenda izay ka mitondra anjara biriky amin'izao fanofanana sy fampiofanana izao mba ahafahan'ny vahoaka mahazo sy misitraka an'izay hoe fitsaboana manana kalitao tena izay. Fikarakarana ny olona izay manana retsofina ary nomena azy ireo ny fahafahana voalohany indrindra mamantatra ny fahavoazana izay pitranga matetika eo amin'ny sofina ary andray an-tanana ihany koa an'izany fahavoazana matetika pitranga eo amin'ny sofina izany mba tsy hisy ny hoe tsy hita any le olona dia mijaly fotsiny nefa zavatra tsotra kely ny mahazo azy. Ho fanamorana ny fandraisana an-tanana ireo manana fahasahiranana ara-pihainona no antony izao fiofanana izao. Nisy tamin'ity androany ity ny fizarana maro-piofanana ho an'ireo rehetra navita izany fiofanana izany ary toy rahampitso eny amin'ny CSP2 Ambohitra Manjaka ny fanazarana. Aoriana Analamanga dia faritra maro eto Madagasikara ihany koa no fantatra fa hisitraka izany fiofanana izany. Ny tontolon'ny lambalandy indray no entina aminao anatin'ny lafin'ny kolontsaina raha ny fanazavan'ireo mpanamboatra lambalandy dia efa hatramin'ny fahampanjaka no efa nampiasainy isika malagasy ireny lambalandy ireny. Misy karazany ihany koa ny vokatra azo avy amin'ny fanadiny Mikael Ramalola. Amin'ny nosan-drazana hitafina ireo amin'ny akabeany no tena fantatry ny be sy maro ampiasaina ny lamba vita amin'ny landy. Taty aoriana vao niova tsikelikely ny fampiasana ny vokatra azo avy amin'ny landy, ohatra amin'izany ny fanaovana haingon-trano. Raha ny fanazavahan'ireo izay miantsehatra amin'ny landy efa hatramin'ny fahampanjaka ny nanaovana ny lamba landy, indrindra fa ireo misy sary na ny ankotofahana. Ny ankotofahana zany dia sary atao amin'ny lamba landy. Izy io zany dia efa nisy hatramin'ny fahampanjaka, zany hoe ny lamba notafian'ny mpanjaka aza dia vita nasiana ankotofahana. Zany mahatonga an'izy misy hoe satroka andriana. Zany efa tamin'ny fahampanjaka zany no noforonina ny ankotofahana. Fa ny izay aty aoriana manitatra fotsiny. Ny lamba mena no tena betsaka mpividy, izany hoe natao amin'ny nosana ny razana, indrindra amin'ny fotoanan'ny famadihana. Miankina amin'ny fanenonana kosa izany ny fampiasana ny vokatra vita amin'ny landy raha ny fanadihadiana. Mety daholo ka, fa eompanenomana ianao dia efa manao anazy ho lamba mena ity, dia rehefa natokana ho lamba mena izy zany dia tsy ampiasainao ho tafiana intsony rehefa avy eo satria efa hoe lamba mena izy. Izay zany manavaka anazy hoe ity lamba mena.
samy hafa koa moa zay tena samy hafa zay rehefa tena vita izy ty lamba mena ty lamba tafiny velona satria izy io zany dia ndray aman-dreny tany aloha efa nanao an'io lamba landy foana dia zay aty aoriana zany sady manitatra an'ilay izy manatsara an'ilay izy dia ohatrany hoe lova ihany ilay izy saingy ampiana fianarana ilay izy dia mivoaka kokoa zany moa sady lasa haingana kokoa zay aty aoriana manao anazy. Ankehitriny betsaka ny mpangalatahaka amin'ny lamba landy ary manimba ny tsenan'izy ireo hoy ny mpanao asa tanana. Ho an'ity mpanenina lamba landy ity dia isany mandray anjara amin'ny hetsika IFPCO mba hampivelarina ny kolontsainan'ny landy malagasy amin'ny anivelany. Roapolo taona amin'ity taona ity ny firaisan'ny dekona sy ny loholona eo anivon'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana ho fankalazana izany. Isin'ny hetsika izay karakarain'izy ireo ny faharoapolo ny volana May ho avy izao izay antsonany kristianina rehetra. Arahoary ny fanampanazavana. Amin'io marain'io ao anatin'ny fanompoam-pivavahana dia misy ny asa vavolombelona ka ao anatin'izay asa vavolombelona izay misy ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo dekona sy loholona rehetra na feno 20 taona no mihoatra teo amin'ny asa mpanompoana. Dia misy koa ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo birao ny fandimby tao amin'ny firaisan'ny dekona sy loholona teo amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia eo amin'ny laharana voalohany no misy ireo ekipa pirenena zazalahy miatrika ny fifaninanana Afrika Austral isan-tarika taranja tenisy izay nitanterahana teto amintsika nanomboka ny asabotsy lasa teo. Laharana faharoa kosa ny misy an'ireo solotenantsika zazavavy fanatadiany taneraha Ratondrarson. Tsara ny vokatra ho an'ireo solotenantsika malagasy teo amin'ny lalao Afrika Austral isan-tarika taranja tenisy sokajy zandriny izay natao teto amintsika nanomboka ny asabotsy teo teny amin'ny kianjana Ankatso. Raha iverenana ireo vokadalao teo amin'ity andro farany ity samy niondrika teo anatrehan'ny Afrika Atsimo tamin'ny 7-2 avokoa ireo solotenantsika lasivavy. Na dia teo aza nefa io vokatra io laharana voalohany ihany no misy ny malagasy zazalahy satria dia nanatombo teo amin'ilay antsona hoe victoire average nanoloana ny Zimbabwe izay mitombo fandresena tamin'ny Madagasikara ary samy manana isa 3 avy. Tafavoaka tany amin'ny fionana ho an'olon-drory zareo Afrika Atsimo raha tokany saraka rainorainy teo amin'ny lalao an'olon-tokana. Teo amin'ny lalao voalohany ary samy manana isa 3 avy. Tafavoaka tany amin'ny fionana ho an'olon-drory zareo Afrika Atsimo raha tokany saraka rainorainy teo amin'ny lalao an'olon-tokana. Teo amin'ny lalao voalohany, lavony Suar van der Mirouet tamin'ny 7-2 7-5 ary 4-3 Hugo solotena malagasy. Tamin'io 7-2 io ihany koa no nandavony Johnny an'ilay solotena ny Afrika Atsimo ka nanasahala ny isa. Tsy nahovoka nanoloana zareo Afrika Atsimo kosa Hugo sy Maefa teo amin'ny fionana n'olon-droa miaraka. Fototra teo amin'ny sokajy vehivavy kosa ny anaram-boninahitra. Teo amin'ny lalao an'olon-tokana dia efa nazava ny lalany ireto mpifanandrina tamintsika ireto rehefa nandavy ny solotenantsika malagasy. Tamin'ny 7-2 7-4 4-2 ary 7-5 no nandavoany Karl Bota Animaol Razakaniaina teo amin'ny lalao an'olon-tokana. Mbola resiny Nadia Augusta tamin'ny 7-2 ihany koa Irasendra Miotso teo amin'ny fionana faharoa. Lasa ny randisi maolo kosa ny lalao ho an'olon-droa. Tafita hiatrika ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika ihany anefa Nadia resy aza ny tovovavy malagasy. Raha tokosa ka mazava ny lalana ho an'ireo ekipa solotenantsika zazalahy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any États-Unis namoaka fanambarana ny taleny FBI teo aloha izay nesorony filoham-pirenena Amerikana tamin'ny toerany vao tsy ela akory izay nambarany tamin'izany fa asain'ny filoham-pirenena antsatra ny fanadadiana mahakasika ilay mpanolontsaina ny filoha teo aloha. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mitohy hatrany ny fanaovana ampamoaka eo amin'ny FBI sy ny Maison Blanche amin'izao fotoana izao. Taorian'ny famoahany Donald Trump ireo tsy ambaratelo ny fanjakana islamika tamin'ny diplomaty rosianina. Fantatry indray izao fa mitady ny fomba rehetra ity filoham-pirenena Amerikanina ity ampitsarana ny fanadihadiana iray ataon'ny FBI. Araky ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny New York Times omaly, nangataka tamin'ny talen'ny FBI, James Comey nitapaky ny volana febroary teo ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump ny ampitsarana ny fanadihadiana sy ny fikarohana rehetra ataon'ny FBI amin'ny namany Michelle Flynn izay mpanolontsaina azy tao amin'ny filaminam-bahoaka. Nambarany filoha Trump tamin'izany fa olona azo atokisana ity mpanolontsaina ity ka tokony hatsatra ny fanadihadiana atao azy.
nandiso avy hatrany voalazan'ity taleny FBI teo aloha ity ny teo anivon'ny Maison Blanche izay nanambara fa afaka entina eny amin'ny fitsarana ny famoahana vaovao tsy marina toy izao. Ambaran'ny Maison Blanche fa tsy nangataka na inona tamin'ity filoha teo alohan'ny FBI ity ny filohampirenena ary tsy mitsabaka amin'ny asan'ny FBI velively. Momba ity raharaha ity hatrany manana hatramin'ny 4 Mey izao ny polisy federaly any an-toerana hanomezana ny filoha-vonjomaika ny FBI Jason Chaffetz ireo antota taratasy sy resaka rehetra ny fanaovan'ny Comey sy ny filoha Trump ahafantarana ny marina momba ity raharaha mampifanolana ny FBI sy ny Maison Blanche ity. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Nisongadina indray ny faniliana andraikitra ataon'ny filoham-pirenena amin'ny raharaha fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Ny minisitra sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony no tsy mahavita ary madio tanteraka ny filoha raha nitatitra ilay fandaharana fitaombita. Tokony andraisana fepetra ireo manakorotana ny firenena na iza na mpitsara ary izy raha ny baikon'ny Prime Ministre nandrindra ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly fanenjena ny mpikambana ao anatin'ny birao amin'ny SMM izany raha ny fanazavana azo avy any amin'ny mpitsara ary farany mody mpianatra iray ny voasambotra mpitandro ny filaminana iray no naratra izay ny vokatry ny fampiantsiana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra eny Ankatso tamin'ity androany ity. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity androany ity. Isaonanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Soavamandry daholo tompoko. Mandritra ty fety indray ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50,100 bezao no miandry anao. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be.